Shalom mes frères, voilà on partage encore la nourriture, le riz, le pâte et le sardine. Et gloire à Yoshua parce que c'est lui qui a fait toutes choses et merci à vous aussi. Hein. Les deux sont, cette femme, son travail c'est laver les linges. Et tout simplement comme ça, il lave tout simplement les linges. Ici, il n'y a pas de vêtements. Il n'a rien à manger. Et de même, sa fille aussi. Sa fille, elle a des enfants. Elle n'est pas mariée. Et son mari l'a quittée. Et seule, et elle est avec ses enfants. Et leur travail aussi, c'est de laver les linges. Et par votre soutien, mes frères et sœurs, voilà les résultats. On peut les aider. Et si le Seigneur le veut, on va continuer encore de les aider. Au nom de Yoshua. Alléluia. Amen. Yo, Mrasoua. Yo. Voilà mes frères, on a partagé encore pour ces femmes-là, notre mère. Maman et toi, ça pousse na mère. Alléluia. Voilà. Mrasoua na rewa. Shalom, shalom, madolra lasana pavy. Sorana ny tompo fa eto amin'izy telo mianakitsika zao dia reto le botifotsy izay mividiana reto aloha ny vita androany aloha fitanana jiro mba hazava amin'ny alina top well sorana ny tompo dia botifotsy anankiroa tao amin'ny somako dia sorana ny tompo dia ho azy rery voninahitra dia mirary soa anareo izay dia tahiny tompo dia mahereza foana any Alléluia. Nuk atao amin'ny tranontsika rahalahy ataon'izy nampiasaina aloha dia mba mazava kely ny trano, mba mazava ny trano ohatra hoe tsy haiko izay anatonana anazy pétrole satria pétrole tena tsy mahasalama misy fantsika nga Alléluia misaotra anao zay Yeshua misaotra dadamalala misaotra Yeshua dia sady mandeha pile izy ity no misarge koa afaka chargena rehefa dia raha tsara le pile ohatra hoe alkaline na énergie dia apetaka atao. Shalom mes frères, ce sont notre frère et sœur, une petite famille, elles sont trois, avec la petite fille qui a reçu le cartable. Et la famille, on a donné le riz, l'huile, l'haricot, le sardine, l'hygiène hygiénique, la pâte. Misy tenena kely amin'izay nareo. Sozapetsaka frera Yeshua hitata romba anareo manjakary sozapetsaka amin'izay zavatra rehetra natolo tsara. Alléluia. Alléluia. Salam. Misaotra betsaka amin'ny fanomezana be tahiny Yeshua daholo. Alléluia. Moindria fa Tsafeniko ilay izy fa izay aloha jiroko vavolombelona fampiresaka izay tany an-tsaho hoe miandry mipiasa sabotsy ny fakahitatsika tamin'izay oro izay dia hoe miandry mipiasa amin'ny rava metatra izay zilivo andro vary fa dia paraza tsy mivarotrano na tsisy ninino natao an-tranonay tonga angaminareo teo amin'ny tany firy teo zilita amin'ny andron-dreny le mbola naraka fa na iny sakafo avy any aminareo iny nivatsy ozy ake fa ny amin'ny Jesosy tena mivavaka izay ro izay zao mifagaka nahitako dia nanomboka le nametrahany tanana tatsy andrevana tatsy zili dia nadobe izy io ny ariva zavatra tsy fihinanay tao an-tranonay navoaka ny zili tamin'ny lohany dia io izy tena ohatrany hoe maivana misy zavatra miala fa le ainy zany lefa reraka le reraka be le ainy lefa ela taminy le aretina fa iny le nametrahana tanana tatsy iny indray izao zilia maivamaivana tsara efa le ainy mbola kelikely ainy izy zany dia tamin'ny lahady teo moa izay roa zaka hoe joroko vavolombelona ty rehefa tonga kamonana isan'le hoe nisy tsy salama
dia izay zany ny anamba avy tena zavatra tena hitako hoe tena nikasihan'i Jesosy Alleluia. fa nanomboka voanio anatsika dia parana io sakafo io ary tao an-tranonay tsisy tamin'ny androny Shalom mbolana raha lasana bavy a. Tanareo moa fa misy ny etaeta dia misy ny tsy manana baiboly a dia afaka omena baiboly koa reto anabavitsika reto moa zany ny anabavy moa zany zao tsika koa raha manantsika raha misy baiboly any an-trano dia afaka zaraina aminazy a dia isaorana ny tompo. Hita ilay fanafodina ray ilay fampiresahana tamin'ireo mpandeha iny a. Ok, inona moa zany io zany ao anatiny a. Sulfimate de carbonate dia misy anina zay misy an'ilay soratra le fampiresahana azy reny misy notisy.